Miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana. Ity Alahady ity dia iarahantsika miombom-bavaka eto, iombonana ihany koa amin'ny fitantanana sy ny fananana eo anivon'ny Fjkm. Iombona hatrany ihany koa isika amin'ny fibanjinana an'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny lohahevitra manao hoe miandrandra famonjena ny mino. Ry havana malala ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, ampitombona aminao mandrak'arivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho fisaorana sy ho fiderana ny anaran'Andriamanitra dia andeha ho vaika itsika eo am-pitsanganana ny salamo izay efa voalatra. Iaraka hanonona izany sika manao hoe isaotran'i Jehovah izay nanome sainay aho, ary na amin'ny alina aza dia mananatra ny foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo ankavanako izy ka dia tsy hangozozo aho. Izany no ifalian'ny foko sy ravoravoan'ny fanahiko, eny ny nofoko aza hitoetra tsy manana ahy, fa tsy ho fonao any amin'ny fiainatsitany haiko. Tsy hamelandray masinao latsaka amin'ny lavitra ianao, ampafantatra ny lalanaina ianao, fa avokisa-pifaliana no enatrehanao, ary fahafinaretana no an-tananao ankavanana mandrakizay. Amen. Iombona amin'ny alalan'ny vavaka sika ry havana. Andriamanitra rainay eo, indreto izay olombonjenao, mahatsiaro mandrakariva, fa ny fahasoavanao no mbola mahatoizao anay tsirairay avy. Niazona ny ainay ianao tsy nidina tany an-davaka,
ary mbola velona trapamonjena izay ko ankehitriny mioby, mifaly, midera ny anaranao izay noho ianao izay niantra anay mandrakariva, namindra fo, nanisy soa ary ihany koa mbola nanangana sy namonjy anay tao amin'ny Jesosy Kristy. Indreto ary izay manantona anao, mitondra ny fisaoranay amin'ny alalan'izany tononkira-panahy salamo zany. Mendrika ho anao Tompo, ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Ankehitriny izay Tompo, te hitoetra mandrakariva eo anatrianao ary eo amin'ny fanatrianao. Fenoy ny fanainao masina mandrakariva izay ahitanay ny fahatsaranao, mba hahafahanay tokoa mibanjana ilay famonjena izay efa nomenao anay tao amin'ny Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy ihany koa no anaovanay izany fahavaka izany. Amen. Aritra hitsangana isika dia ataontsika ny ravolahatra hangatantsika trano ny fanahy masina. Ivavaka isika. Vetsiventso ny fonay lalina Tompo, sy faniriana mpolotra tsy anatinay, ny anananay fanahany fankatoavana mba tsy hamtahanay ny tenanay. Ko ankehitriny Tompo, miandrandra anao izay. Aoka ilay teninao izay hovakiana aminay, mba hanavatsavana anatinay ihany, mba hazonay manana fiavaozana, fanlora tena marina amin'ny alalan'izao vavaka sy fandrenesana ny teninao izao. Tompo malalo, engane izahay tsirairay avy reto, mba ho tany lonaka handriny ny teninao ny fonay, ary mba ho marina mandrakariva eo anatrianao ny fanlora tena tsy anatinay. Ko ankehitriny raha maky sy hain'ny teninao izay, dia meteza ianao Tompo hiasa amin'ny alalan'izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay teny fiainana ho anay no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Amaky ny soratra masina isika ry havana. Fanankenany taloha, hitantsika ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 130 ny 1 ka hatramin'ny 19. Salamo 130 ny 1 ka hatramin'ny 9. Fanekena vaovao hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Luka. Luka 12 ny 1:5 ka hatramin'ny 1:7. Luka 12 ny 1:5 ka hatramin'ny 1:7. Hofaranana ao amin'ny epistily ho an'ny Titosy. Titosy 2 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:10. Titosy 2 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:10. Rehefa hita izany, dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tao amin'ny lalina no niantsoko anao Jehovah, Tompo enoa ny feoko. Aoka ny sofinao hiaino tsara ny feon'ny fifonako. Raha mandinikelika ianao Jehovah, iza no hajanona Tompo?
fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Niandry an' Jehova aho, eny niandry azy ny fanahiko ary ny teniny nanantenako. Ny fanahiko miandry ny Tompo, mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Manantena an Jehova ry Israely, fa eo amin'ny Jehova no misy famondram-po sy fanavotana be, ary izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Aoka isikina ny valahinareo sy hirehetra ny jironareo, ary aoka ianareo tahaka ny olona izay miandry ny tompony, raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondona izy, dia voahana miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay hita ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko amin'ireo marina tokoa fa isikina ny tompony, dia mipetraka azy hinana, dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana fahatelo, ka mahita toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao, fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora hiavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy, fa tsy namelona ny trano notamina. Dia miomana koa ianareo, fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampozinareo. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra, izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handanina izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana maharitra sy fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ao amin'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Izany no lazao sy hananaro ary handrarao amin'ny fahefana rehetra, aza vela isy anao tsinotsinona anao. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia tsika riavana hitsangana. Petraka fiangonana. Favaka sikariavana. Jesosy, ndreto tokoa izay zandrikelinao tena faly mitoetra ato tranonao, ato fiangonanao amin'izao maraina izao. Ianao no tadiavinay amin'irao fo izay. Aoka samy tafahoana aminao, misaotra ny amin'ny teninao. Ianao araka ny iranay teo any loharaninaina, hitondra aina vaovao ao amin'izay miaino azy amin'ny finoana sy ankitsimpoany ny teninao, ary anasany meloka ihany koa. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Titosy toko faharoa riavana. Titosy toko faharoa. Le andininy fa 12 no iangatsika amin'ny anaran'i Jesosy, fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra hatreo. Efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny afatra ho antsika androany dia faran'izay tsotra dia ny hoe andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra. Andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra. Averiko indray ilay miandrandra manantena. Antenao andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra. Izay ilay afatra rehefa. Raha misy voambolana
amin'ny ao amin'ny baiboly tena hoe sarotra zavaina ry havana didia hoe voambolany hoe fahasoavana na grasin'Andriamanitra ity. Nefa moa tsy maintsy azavaina le izy dia tahak'izao ry havana no mety azahoana manazava azy amin'ny fomba tsotra sy fohy. Ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra dia ny fitiavan'Andriamanitra. Ka fitiavany mahatonga azy hiasa hamonjy antsika mpanota. Izay ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra mahatonga azy hiasa hamonjy antsika ry havanao. Ary dia zay le afatra androany hoe andrandrao izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Raha toizana dia hoe ninona situation, ninona problème, na problème ara-panahy zany, na problème amin'ny fiainana andavanandro zany, ninona lafim-piainanao, io problème io ry havana dia antsoanao hiandrandra ny fahasoavan'Andriamanitra. Andrandrao, antenao fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa jerena le 1:20 ny asa voalohany ataon'ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny hoe efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Fahasoavan'Andriamanitra mamonjy ny olona rehetra. Mamonjy amin'inona fahasoavan'Andriamanitra? Mamonjy amin'ny fahotana rehetra, amin'ny olona rehetra. Ny olona rehetra dia manana fahotana izay manandevo azy daholo, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mamonjy azy amin'izany. Zary havana inareo menakavy ireo koa isika rehetra dia samy manana izay hoe fahazaran-dratsy mamatotra antsika, ary fantatsika tsara fa tiatsika hialana, fa tsy afaka tsy afaka. Ary izany le fitiavan'Andriamanitra. Tia olona hoe mpanota, tia olona ratsy toetra, tia olona tsy mendrika ho tiavina. Izany io fitiavana io. Fa no le fitiavana dia hoe miasa izy hamonjy an'io olona io. Ary ny tena mampieritreritra nge le olona hoe andevo ny fahotana io, matetika izy tsy mieritreritra akory hoe za nge ka mila famonjena, fa mianina amin'le situation spirituelle izy. Fa zay le hoe fahasoavan'Andriamanitra miasa, fitiavan'Andriamanitra miasa hamonjy atsika amin'ny fahotantsika rehetra. Tonono ry havanary, tonono eo am-ponao, faritao an-tsainao hoe tena ho anazy ny teny zany Tompo. Io ary za mbola ohatran'izao, tsisy mahafantatra hoe za mbola ohatran'izao. Fa andrandraiko ny fahasoavanao hamonjy amin'izany fahotako zany. Izay aloha no ataon'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa le ry amin'ny 4:20 ry havana mameno n'izay fanazavana zay. Le 4:20 dia manao hoe izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika, efa voalaza teo, mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy any adiovany izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Le olona vonjen'Andriamanitra amin'ny fahotana ohatran'izany, dioviny amin'ny fahaltony dia hoe atsony tendreny ho amin'ny asa tsara. Fa jereo tsara le ordre ry havana, avodany dia dioviny dia miasa tsara. Mety matetika ny olona miazakazaka hoe za anao dekona, za anao mpiandry, za anao pastera mihitsy aza, asa tsara izany. Anao hititra sampana amin'izay fivoatra zao dia hitanao le olona avy eo tsy mahatozo hatramin'ny farany. Na mahatozo hatramin'ny farany izy fa malaindaina kamo, tsy asidio amin'ilay fanompona. Satria maninona ry havana? Satria mbola misy ota mitambesatra, mbola misy fahotana mamatotra dia hoe ohatran'ny hoe manelingelina n'le azakazaka. Dia tsy eo amin'le tenin'ny Paoly hoe mazoto indrindra. Sady tsy mazoto indrindra izy, tsy mazoto akory. Eo isika sain'ny Tompo mandiny tena ry havana. Sain'ny Tompo mandiny tena isika.
so dia isika zany mbola hoe atenin'ny hebreo hoe hitambesarany zavatra maro mba ny fahotana izay malaky mahazo atsika ka tsy mahazoto isika, tsy mahazoto indrindra isika amin'ny asa tsara, tsy maintsy havotana isika, tsy maintsy diovina isika manana le tetikasa ankizy krismasy les enfants de rue alaina dia taominao amin'i Jesosy, jereo tsara fa zay mihitsy le atao alaina izy dia hoe ahafahana amin'ny fahotana izy fa en même temps tany anaty loto izy dia diovina izy zay vao scolarisena izy fa ohatran'izay tsy savana itsika ahafahana amin'le fahotana le fahasaran-dratsy ohatran'izao diovina satria tao anaty falitontsika zay vao ampiasaina amin'ny asa tsara andrandrao hoe fahasoavan'Andriamanitra ry havanao, ninona tsy famendrenao, ninona faratsianao, ainy manafaka anao amin'izany ary ainy manadio anao amin'izany. Zay le fahasoavan'Andriamanitra mamonjy ny olona rehetra, mamonjy amin'ny fahotany rehetra. Fa ny amin'ny telo hoe mamonjy ity farany havana, mamonjy izy amin'ny fahoriana rehetra. Tao manko le mamonjy amin'ny fahotana, ty mamonjy amin'ny fahoriana, amin'ny fahorim-piainana. Zay le izy ry havana. Ninona problema ampiainanao? Averina indray, ninona problema ampiainanao ka miteraka fahoriana, na fahoriana kely na fahoriana be, antsoanao zany hiandrandra fahasoavan'Andriamanitra. Zay zany ny fahamarinana voalohany hoe andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra hamonjy anao amin'ny fahotanao, anadio anao dia aniraka anao amin'ny asa tsara ary azoto indrindra ianao amin'izany ary fahatelo hamonjy anao amin'ny fahorinao rehetra, zanaka malala ianao. Faharoa ry havana dia zao, eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo, mampianatra antsika. Zay ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra faharoa, mampianatra antsika. Zany zanak'Andriamanitra zany ny ahafantarana azy, tia mianatra ary manaiky ampianarina. Zay le izy. Fa tsy hoe pastera zao dia tsy mila mianatra intsony. Rehefa mamaky ny biografia reny ngezalahy ny finoana reny ianareo, sans exception, rehefa antanina izy hoe inona ny tianao ho tadidiana momba anao, na inona ny zava-dehibe tao amin'ny fiainanao, na inona ny heverinao hoe toetranao, dia hoe tia mianatra, tia ampianarina. Jereo nge biografia rehetra ry havana. Andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra, hampianatra anao ary meteza ampianarina. Mampianatra inona? Ozy izy andiny faharoa ambin'ny folo hoe mampianatra antsika handa inona? Zay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao, raha izay. Ary mampianatra antsika ho velona amin'ny reo hoe mahitsenjery an'izany fantatsika ny zavatra tokony ho laviny ary fantatsika ny zavatra tokony tratrarina satria onony mendrika eo anatrenandrano, fantatsika tsenjery zany fanazananareo tsy mahatanteraka an'izany. Ary zay le afatra volamena androany andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra, ampianatra anao, andrandrao izy, ampianatra anao anda. Tombon'ny testamenta vaovao par rapport amin'ny testamenta taloha ry havana dia zao. Fantatsika tsara ny hoe aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiritra, aza mijangajanga, aza manan'Andriamanitra, haitsika tsenjery zany fa tsy tanteraka. Ary raha tenenina mety tsy manatsiny ihany ry zareo tao amin'ny testamenta taloha, fa tsika tsy manana excuse satria ny fahasoavan'Andriamanitra zay manomeny ny teny iny, fahasoavan'Andriamanitra ny manome hery hanatanterahako an'izany teny zany. Tsy ny heriko ry havanao no hanatanterahako an'izany didy zany, fa ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary zay mahasaribida le fanekena ataontsika, mandray moa atao plivava le izy, tatata zarana dia manaiky. Ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra no enkinako hatanterahako zany. Tsy za fa ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra no iankinako. Andrandrao hoe fahasoavan'Andriamanitra dia ho gaga amin'ny tenanao na hoe hoatray
za mbola tamin'ny début ny confinement reny ohatran'izao, za taloha ohatran'izao, tsy naposiko afaka nefa afaka. Fahasoavan'Andriamanitra ny asa nazoko nanda, ary tsy vitan'izany hoe afaka, tena afaka fa hoe hoay mandeha mendrika ny fiantsoana hoe zanak'Andriamanitra amin'ny lafiny ara-panahy. Ary azaka zao ry havana fiandrandrana ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa zao manko rehefa jerenao indray ny 5:12 ny afatry Paoly amin'ny Titos zany karakara fiangonana, zany nolazao sy ananaro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra. Titosy tenenao zany ny fiangonana, anaro ny fiangonana, rarao ny fiangonana, ary aza vela isanao tsintsinanao noho ny atano ranao. Rehefa tsy avelanao hiasa ny fahasoavan'Andriamanitra ravana, ho avy ny mpitondra fivavahana ananatra anao, ary ananatra amin'ny fahefana rehetra hoy ny apôstôly Paoly, dia eo ianao tsy esan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia eo ianao teny io indray ara ny jadona, io indray ara famenga ny dictateur. Zay le izy ry havanao. Andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra, handavanao amin'izay zay fantatrao fa tokony ho lavina, ary andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra ampandehanao amin'ny toe-panahy mahafaly ny rainao any an-danitra. Fahamarinana fahatelo farany eo amin'ny 17:13 miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Ny fahasoavan'Andriamanitra zany dia mahatonga antsika iandry. Tsy dia mazava le dikateny protestanta, fa rehefa jerena ny dikateny diem, dikateny iombonana io 17:13 io, dia hoe toy izany no tokony iandrasantsika ny hasambarana antenaintsika sy ny andro isehon'ny voninahitry Kristy. Toy izany no tokony iandrasantsika ny hasambarana antenaintsika sy ny andro isehon'ny voninahitry Jesosy Kristy. Le fahasoavan'Andriamanitra zany mahatonga ny saitsika hibanjina fahasambarana ho avy, fahasambarana feno, fahasambarana maharitra. Zay ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra, mahatonga ny saiko hibanjina fahasambarana antenaina. Zao manko ry havana laza ny raha mahita rehefa mijery vaovao ianao amin'izao fotoana zao, tena hoe isan'andro vaky zao mare olona mitaraina ianao hoe ny anay indray zay hohanina anio dia tedavina anio, ary no hanina rapitso tedavina rapitso. Ary na dia tsy miteny an'izany ary ny sasany, inona fa maro ny olona sahirana ny fiainana ka mitady zay hohanina anio, mitady zay hohanina rapitso. Ina ndikan'izany? Tsy misy olona zany ry havanao andeha hoe hibanjina zany fahasambarana antenaina tsy hita maso zany. Zay le problème. Nefa misy fahasambarana no manin'Andriamanitra ho lovantsika. Tsy misy olona sahirana ny fiainana ka hitrehitra ho avy Jesosy amin'ny voninahiny. Eny efa reniko zany, fa ny aloha ny amen'ny viliako anio atoandro problème. Andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra dia hanovan'ny fiainanao zany. Ka na anaty fahoriana azy ianao, na tsy miova asa ianao, tsy miova trano ianao, fahasoavan'Andriamanitra hisarika anao. Satria zay le teny le dika teny hoe toy izany no tokony iandrasantsika. Tena hoe miandry ianao, miandrandra zany fahasambarana ho avy zany. Andrandrao ry havana ny fahasoavan'Andriamanitra. Voalohany hoe hamonjy ianao, faharoa hoe hampianatra anao, fahatelo hoe hampibanjina anao ilay fahasambarana antenaina. Fitenin'ny mpitoro teny ry havana dia hoe rehefa mijery antsika avy any an-danitra ny anjely
dia tena hoe gaga, tena gaga amin'ny zavatra anankiroa. Ny zavatra voalohany mahagaga ny anjely dia ny hoe fitiavan'Andriamanitra raintsika antsika. Arak'ilay fitentsika tena kirana izy, tena kirana ny anjely mahita fitiavan'Andriamanitra raintsika atsika. Zay ny voalohany. Fa ny zavatra faharoa tena mahatsikaiky azy dia zao, fatan'le fahasoavana homanin'Andriamanitra ho atsika ry havana, fa dia tsy rahantsika zanaka le fahasoavana. Ary tena mahatsikaiky ny anjely hoe ils ne comprennent pas. Engane ka rehefa mijery asy mijery atsika ny anjely avy any an-danitra dia hiova hevitra io zay ao isotro fitiavanao dia fantatro fa fiangonana miandrandra fahasoavan'Andriamanitra ny ao ho aminareo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Iaraka hivavaka isika ry havana. Indre manahoana loatra Andriamanitra ny alala ny fitiavanao ny tsirairay avy. Fa ianao dia Andriamanitra ilay tsara ary manao izay mahasoso mikendry fitahiana ho anay tsirairay avy, indrindra manome sy mampanantena fahasoavana ho anay. Tompo androany tena ampianarinao izay mba ahaizanay miandrandra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ilay mamonjy anay amin'ny endrim-pahotana rehetra, mamonjy anay ihany koa mba hanananay ilay fahasoavana rehetra ao aminao. Tompo malalo, misaotra re fa ianao rehefa manana anao izay dia mampianatra anay mandrakariva ianao mba handehananay ao aminao, mba handehananay ihany koa araky ny ony rehetra sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Androany dia nampahafantarinao anay fa ny fibanjinanay ilay fahasambarana dia vokatry ny fiandrandranay ilay fahasoavanao Andriamanitra. Tompo malalo, indreto izay manana fandriana sy etaeta lala ao anatinay ao, nefa indrisy eo anatrehan'izany dia tsy mahatsiaro izay fa io fahasoavanao io no mbola mahatoza ao anay, io fahasoavanao io no miantoka fiainana ao anay tsirairay avy ary santaranay ilay tena fiainanao aminao. Ko ankehitriny izay Tompo dia mifona eo anatrehanao, mamindra-fo aminay Tompo araky ny fahasoavanao, araky ny habeny fahantranaao noho ny fahatsoanay tsirairay avy. Sasao madio ary izay ankehitriny mba ho afa-keloka, Jehovah izay mba ho afa-pahotana eo anatrehanao. Tsaronay ny fahatsoanay izay tsy nandehananay teo anatrehanao. Taminao dia taminao ihany nantanay ary izay ratsy teo masonao no efa nataonay. Ka ankehitriny indro tamin'ny eloka niterahana anay tsirairay avy, ary tamin'ny fahotana no nitorotoroany izay tsirairay avy. Ko ankehitriny Tompo miandrandra indrindra izay ny anangananao anay, ny anadiovanao anay tsirairay avy mba ho afaka izahay amin'ny fatorana ary mba tena afaka hanantena sy fiandrandrana famonjena sy fahasoavanao aminao izay. Ko ankehitriny Tompo mahatoky izahay fa renao ny etaeta lala ao anatin'ny tsirairay avy ao,
ianao ilay mandinika ny vosony fo no mahafantatra ny aminay ko ampifaliana tompo malalo no andraisanay andray ankehitriny ny famelan-keloka izay atolotra ao anay ampandrenesy fifaliana sy firavoravony izay ary afeno amin'ny tavanao ny fahotanay tsirairay avy ary ankehitriny mahatoky izay fa vononao ny fahotanay no ilay ranontsony Jesosy Kristy izay nalatsany ho anay. Tompo malalo mivavaka eo anatrianao izay ankehitriny mba tena hamonjy anay sy ny tokantranonay tsirairay avy ianao ho afaka izay amin'ny fahatorana, ho afaka izay amin'ny fieromana sy ny fankatoavana rehetra ary indrindra ao anatin'ny avinavim-panahy rehetra ao mangejana ao an-tokantranao. Tompo malalo vonjeo izay araka ny fahasoavanao. Tononay ankehitriny amin'ny isan'ny tokantrano rehetra ny fitahiana avy ao aminao Jesosy Kristy ny fahasoavana ilay mamonjy anay tsirairay avy. Mivavaka ihany koa izay tompo malalo ho amin'ny fanoloran-tenanay tsirairay avy mba ho tena marina mandrakariva eo anatrianao izay hanananay fanoloran-tena, hanananay fiandrandrana ny asan'ny fahasoavana eo amin'ny fiainanay. Tompo malalo aza vela andeha irery izay, aza vela iankina amin'ny herin'ny tenanay fotsiny ihany izay ary aza atao mierina izay fa ataovy matsiaro mandrakariva fa tsy tanteraka eo anatrianao ko ataomy izay mba eo akaikinao mandrakariva. Vavaka izay tompo ho amin'izao fiangonana izao maro ny sehatra sy ny asa izay niantsonao anay tsirairay avy. Tompo malalo ataovy manana fahavonona-panahy izay, ataovy aty anatinay izany fanahy mazoto mihevitra isan'andro ny asa ho anao ary indrindra ho vonona mandrakariva anao izay ankasitrahany eo masinao, indrindra nolotra ny momba ny tenanay rehetra ho amin'ny asa tsara rehetra. Petraka eo am-pelantananao Jesosy ny fikasana tsara rehetra eto anivon'ity fiangonana ity ho fibanjinana ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Ianao tompo ilay fantatray fa ianao no manome anay araka ny haben'ny fitiavanao, manome anay maimaimpona ny zavatra rehetra satria anao Jehovah ny tany rehetra izay rehetra ao aminy. Koa ianao tompo no angatanay hanohana anay amin'ny kery, amin'ny lafiny rehetra na ny araboly izany eny arak'olona ihany koa. Matoky izay tompo fa eo an-tananao ny asa rehetra izay tanteranay ankehitriny ary izay ankehitriny dia iombona amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe trainay aho izay ny an-danitra ho hamasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao ny eny sitraponao itsy an-tany tahaka ny any an-danitra, mihonay ny izana sasa ao anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manarasay. Ry havana malala, andeha hiarisika hiaraka anaiky sy hanambara ny finoantsika eo anatrian'ilay Andriamanitra izay tompontsika hiara hitsangansika ry havana. Ny fanekempinoana laharana faharoa no andeha hiarantsika manono. Fanekempinoana laharana faharoa. Hiaraka hiredina izany sika manao hoe isika mino an'Andriamanitra raitso mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy tompo iray zanak'ilay tokan'Andriamanitra nateraky indray talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofa avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy, nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nampahamboto Pilato izy, maty izy tanalevina, nitsangana tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka ao tany-kavanandray, avy any miaviany rivotra amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino fanahy masina, tompo sady mpanome aina,
izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka tsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia nyteny tamin'ny vava ny mpaminany isika mino fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Mipetraka ny fiangonana. Saotra ny tompo isika ry havana afaka iray latabatra amin'ny tompo ivavaka isika andiny tena mialohan'izany ary ivavaka isika ry havana. Saotra ray malalo ny amin'izao fotoana sarobidy hatrehana izao azahoanay manamarina amin'ny fomba hita maso azy tsapahitanana fa tena hoe miombinaina aminao zay Jesosy dia ianao Jesosy izay nahafoy ny ainao anay maty nalevona nitsangana tamin'ny maty ary nakarina any an-danitra ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ankehitriny eo miray seza fiandrianana aminy ary fantatray fa tsy mitsahatry ny mifona sy miato varotra ho anay ianao dia rainay ianao mpamonjy eo ankalazainay ianao noho ny fahasoavanao tianay ho tanteraka tokoa zany fiombonana zany ary eto izay dia mandiny tena mahatsiaro ny fahantranay mahatsiaro ny fahalotonay mahatsiaro ny heloka rehetra izay mampisaraka anay aminao amin'izao fotoana izao. Ianao tompo ianao amindra fo ianao hiain'ny fitarainanay ianao no hamela ny helokay mifona izay ny amin'ny tsy andrandranay ny fahasoavanao Andriamanitra any ka matomaty ny finoana any ka to tsy vanina ny fiainanay satria tsy eo ny fahasoavan'Andriamanitra ahasoanay ary dia mianina amin'izany zay fona mpamonjy eo fantatray loatra izay mbola toetra ratsy mamatotra anay nefa dia manaiky an'izany zay fona mpamonjy eo aoka ny fahasoavanao no hiasa amin'ny tsirairay hambola amin'ny etaeta ho afaka ny etaeta mpamonjena voleo zany mpamonjy eo ary dia ianao tokoa no hanafaka anay ny ninona fatorana mbola mamatotra anay fantatrao koa izay mbola hoe firehana amin'ny fisainana amin'ny fomba n'izao tontolo izao ka hanamarinanay tena ary dia mifandefa tenin'Andriamanitra kazao dia mifandramatra mpamonjy eo meo anay ny andrandra ny fahasoavanao ary ny fahasoavanao no hiasa hampianatra ary ny fahasoavanao no hiasa mikery tena hoe andavanay izay zavatra rehetra hoe tsy ankasitrahanao sy halanao ary ny fahasoavanao no hampandehany mendrika ny fiantsoana hoe zandrikelinao zay satria tena zandrikelinao zay Jesosy no ny raha nalatsakao teo amin'ny hazo fijaliana sy ny nandraisanay ianao ho tomponay sy mpamonjinay dia mifono zay raha toy ny tanondrika amin'ny fiainana ety an-tany nefa nay tsy enjery ny teninao manao hoe sainy ny zavatra any ambony any amin'izay misy an' Jesosy Kristy fa tsy misainy zay misaina ny eto an-tany zay makamamy ny eto an-tany zay makamamy mirehako izao fiainana izao zahay ary feno avinavina no ny fanomezana menao anay fona mpamonjy ary misaotra ny amin'ny fanahy izay nampatsiahanay fa misy fahasambarana lehibe nge efa homaninao holovanay ary mifona koa ho anay mpitondra fivavahana tsy mampianatra an'izao araka ny tenin'ny apôstôly Paoly tamin'ny Titosy ary tsy mampianatra amin'ny fahefana tsy mitaiza ianao amindra fo ianao amela ny heloka mpamonjy eo ary mivavaka koa izay ho an'ny fiangonana mba ety anarina mba ety tezaina mba ety ahitsy
ahitsy ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia ta io ny firaisana latabatra aminao a, mba tena fiombona po, fiombona panahy, fombiona naina aminao mpamonjy eo, izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 474 voalohany sy fahatelo, voalohany sy fahatelo. Jesosy Kristy tompontsika ry havana, tamin'iny alina iny izay namadiana azy raha nandray ny mofo a sy ny kapoka, tena nafatra hoe zao a no ataovy a ho fahatserovana ary amin'ny fofeno hafaliana no anatanterantsika izany afatra izany amin'izao maraina izao. Ary dia mivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo a izay manambara ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana. Ko andeha isika fiangonana mbola hiara hitsangana hanandratra eo amin'ny tompo ny fontsika ny antema voalohany no hiterantsika azy ray amana. Angataka ny fiasan'ny fanahy masina isika, mbola hiary vavaka isika ry havana. Ry tompo ray any an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina, hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny ny kapoka mba hanambara ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanahinao masina mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoka. Fa ny fanahinao masina no arianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatra rehetra. Zao vavaka izao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika. Satria iray ihany ny mofo dia tena iray isika na dia maro aza, satria isika rehetra dia mahazo mandray amin'izany mofo tokana izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny rahan'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Aoka isika iompo-po amin'ny fanetrentena hoe: Tompo, tsy mendrika atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika nidiranao ambany tafitranoko aho.
tompo tsy mendrika ny tsimpona zay sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho kanefa ho ianao hoe zay manantona dia tsimbo ao laviko mihitsy. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoy Jesosy Kristy tompo andeha fefavoavoatra ny fanasana. Hoy ny tompo, ity ny tenako raiso ka hano. Amen. Hoy ihany ny tompo, ity ny rako raiso ka misotroa. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra tsy toa masiny ianao. Fatratra ny fitiavanao ny tsirairay avy. Koa misaotra anao izay. Ny amin'ny ity fotoana ity izay hanomezanao anay, amahananao anay ny tena sy ny ranao. Maniry indrindra izay ny ombim-piainana anao mandrakariva ary tianay mba hanasoavanao anay amin'ny alalan'ny fanomezanao ny ranao sy ny tenanao izay efa natolotra ao maimaim-ponao anay. Raiso tompo ankehitriny ny fanoloran-tena lalina izay mipololotra ao anatinay tsirairay avy. Tompo malalo, maniry izay ny onenanao, itoeranao aty anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Sotra ny tompo fa afaka mamarana soamantsara zao Fanompoam-Pivavahana zao sika riavana ny 3:7/473 ny andin'ny voalohany alohan'ny tsodrano ny andin'ny fahenina aorian'ny tsodrano mitsangana sika manao zany hery zany riavana. Tanteraka aminareo anie nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao. Mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao. Manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen.
mipetraka amin'ny fiangonana vavaka mangina isika ry havana tapao tsara ny hevitry hiandrandra ny fahasoavan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra velona izay efa dodina hiandrandranao ny fahasoavany, ho azy rery any voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.